Hampitomboina ho amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo-riavana. Tantara mahafinaritra, isan'izay mahafinaritra tokoa amin'ny soratra masina no sakafontsika amin'ny mana isan'andro amin'izao fotoana izao. Nanomboka omaly sika dia nandinika ny tantarany Saoly ary manohy izany tantaran'izany sika anio. Alohan'ny hamakitsika izany dia tsara raha mbola iara-mivavaka aloha sika. Misaotranao izay raha eo no ny famondram-ponao sy ny fitiavanao. Misaotranao izay fa fahasoavana avy aminao ny mahatoy anay. Misaotranao izay noho ny ananana ny teninao. Misaotranao izay noho ny isin'ny onjam-peo ampitana izany teninao izany any amin'ny tsirairay. Misaotranao izay ry Tompo, finoa ny fahazavan-tsaina maro be tovozinay avy ao amin'ny teninao. Fa miraparapa anaty aizina tokoa zahay noho ny tsy fahalalana ny soratra masina. Koa dia misaotra anao izay no izao fotoana izao, ary mangataka aminao izay mpamonjy eo ho tahina ny mpanomponao rehetra izay miara-miasa amin'ny fanatanterahana ny fampitana ny afatrao any amin'ny tokantrano sy ny toeran-tsamihafa amin'ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny radio Tompo. Mangataka aminao izay tay azy reny. Ka na inona Jesosy eo, na inona taonay, dia hitondra famonjena ho an'ny firenenay an'izany, satria ny fahazavanao no faniliny tongotra izy fanazavana ny lalanay. Dia ho voninahitra ny aranao an'izany, ry Andriamanitra fitiavanao. Misaotra noho ny famoramponao. Amen. Asan'ny apôstôly toko 7, andininy 10 ka hatramin'ny andininy 12 no vakintsika anio. Asan'ny apôstôly toko 7, andininy 10 ka hatramin'ny andininy 12. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy. Ary hoy ny Tompo tamin'ny fahitana, ry Ananiasy. Dia hoy izy, inty Tompoko. Ary hoy ny Tompo taminy, mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imaitsy ka izahaho ao an-tran'ny Jodasy, izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe, Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habenina ratsy nataon'izany lehilahy zany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana ty koa, avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny Tompo taminy, mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny abetsahany izay tsy maintsy aretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra tanana taminy ka nanao hoe, ry Saoly rahalahy, ny Tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka ahy mba hahiratany masonao, ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiran'ny hazan-drano ny ala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisa. Ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy. Ary niaraka tamin'izay dia nivory teo amin'ny sinagogy izy, nilaza ny Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandre ka nanao hoe, tsy ty va ilay nandringanay izay niantso zany anaran'izany tany Jerosalema, ary tonga tiako izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny mpisorona be. Ary Saoly mainka niahery, dia nandresy lahatra ny jiosy izay nonona tany Damaskosy ka naneo marimarina fa Jesosy no Kristy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana.
misy fahamarena vitsivitsy ry havana tsongaitsika indray avy amin'izay nivakina teo ary averiny indray fa isy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika andavanandro ireo fahamarinana ireo. Ny fahamarinana voalohany dia zao: nafana fo loatra tamin'ny fivavahana natolotry ny raza ny Saoly ka nanenjika ny kristianina. Nafana fo loatra tamin'ny fivavahana natolotry ny razany Saoly ka nanenjika ny kristianina. Hitantsika amin'ny tantarany Saoly amin'ny hoe ny andininy voalohany hoe Saoly ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany. Ny tohin'izany dia hoe ny andininy 410 manana fahefana tiako avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa iza moa Saoly? Efa nilazaintsika tany aloha fa Saoly dia mpianatry Gamaliela, fariseo, tovolahy nafanafo, ary resy lahatra fa ny fivavahana nampianarin'ny fariseo azy ihany dia ny testamenta taloha. Izany ny fivavahana marina, ka na iza manohitra izany dia manohitra an'Andriamanitra izy, ary satria manohitra an'Andriamanitra izy dia mendrika ho gadrana, mendrika ho vonoina. Ary zany nahatonga azy ho isan'ny mpamono ny Stefanina, mpiazona ny fitafian'ireo mpitorabato ny Stefanina. Efa hitantsika tamin'ny toko 9 Saoly nampahoro-mafy ny fiangonana, 7 nidirany isa-trano sady nosariany na ny lehilahy na ny vehivavy nataony tao tranomaizina. Dia izao indray izy ho any Damaskosy. Efa hitantsika ihany koa zany nahazo taratasy ho any Damaskosy aninona any hitondra ny kristianina afatotra ho any Jerosalema ho vonoina tahaka ny Stefanina koa. Disy ve isa tsia? Raha ny fijery tsotro zao tsy diso izy. Niazona ny fampianarana voatolotry ny razany izy. Zany ny fijery azy. Zao nefa rehefa tonga Jesosy, ny marina ny tazoniny tsy ny fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra lay nilaza hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. De nanjary isan'ireo olona mihevitra ny tena no manompo an'Andriamanitra izy, nefa mamono ny apôstôly araka ny tenin'i Jesosy amin'ny toko 5:12 amin'ny Jaona: ho avy ny andro ka heverin'izay olona hoe mamono anareo fa manao fanimpom-pivavahana amin'Andriamanitra izy, tena niatra tamin'ny Saoly izany. Zao nefa ny zavatra manaitra ry havana. Rehefa niteny Saoly tamin'i Jesosy hoe iza moa ianao tompoko, ka nilazany Jesosy hoe zaho ny Jesosy izay enjehinao, da raboka tamin'ny tany. Dia zao ny filazan'i Jesosy tamin'ny Ananiasy hoe mandehany ianao any amin'ny lalana atao hoe mahitsy. Jereo Saoly, ino rehefa mivavaka izy zao izy vao tena mivavaka, izah manko no ivavahany, izany ho resany, izany ho ataony hoe tompoko, izany izy vao tena mivavaka, satria izao izy vao tena miaino ny tenin'ilay Andriamanitra lazay ny fanivavahany. Ry havana, ny fivavahana nentin'ny razana ve? Matetika ireny miresaka ny momba an'Andriamanitra, saingy mamela ny olona hanao zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra fotsiny zao: halan'Andriamanitra ary fahavetavetany ao anatrehany ny fijangajangana, kanefa misy toerana zay entsoina zanahary hoe teo entsoina an'Andriamanitra, ary na eto amintsika aza efa re zany. Rehefa any amin'le hoe valabe ny olona, de mazava loatra fa mijangajanga mandra-pahamaraina ny andro ny olona, miantso ny zanahary nefa miantso hoe zanahary. Ary misy aza mampalahelo, misy aza olona ho fiangonana nefa miaina amin'ny fijangajangana. Anjarany tsairay ny mieritreritra ny amin'izany. Tandremo sao de mamitaka anao ny fivavahana voatolotry ny razany, ny fanompoatsampy de mbola atao, na de efa mihevitra ny tena ho kristianina aza,
mbola manaja ny zory firarazany rehefa misy zavatra atao de mbola mandraraka kely zavatra tahakazao voavy any am-piangonana de nentina tany am-piangonana ny razana de noho ny andeha ny tomobila de rarahana toka noho ny kidiarana. Izany rehetrarehetra zany fivavahan-drazana namitaka ny tsiky zany ry havana, mamitaka izany ary milaza amintsika rehetra Andriamanitra fa tsy mahasoa antsika izany raha Jehova no Andriamanitra manara azy, raha bala no Andriamanitra manara azy. I Saoly rehefa niona tamin'i Jesosy izy tsy ny fivavahan-drazany intsony, tsy ny fanenjehana ny kristianina intsony, fa ny fiarahany tamin'ny kristianina rehefa avy eo. Hitantsika ny tantara manaraka fa zay tiako tariana saintsika de ny hoe fivavahana manao ahoana ny fivavahana rahantsika raha miantso an'Andriamanitra isika. Fa miantso an'Andriamanitra ne Saoly io hoe mpisorona be aneny nanome azy ny fahefana hisambotra ny kristianina hitondra azy ho any Jerosalema atao an-tranomaizina. Saingy zao vokatry ny fahadisony tsy fahafantaran'ilay Andriamanitra marina, na de fa fantany aza nininy tsy ny fantarina. Hitany masony zao ny asa mahagaga nataon'i Jesosy, hitany mpisorona be ne zany. Jesosy anika nitsaraina teo anatreny sinedrona sy ny mpisorona be, ny asa mahagaga nataon'i Jesosy ne fantany zany. Fa saingy ny fifikirany tamin'ny fivavahana natolotry ny razana zay tsy nekeny Jesosy intsony, satria tsy ny fanatitra any amin'ny tempoly intsony ny famonjena manomboka hatramin'izao, fa ny ranony zanak'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana, mila miova toe-tsaina isika kristianina, mila miova toe-tsaina isika kristianina, fa ny fivavahana ny vavahana razantsika raha tsy fivavahana kristianina dia manjary manohitra an'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny Saoly. Dia anjarantsika ny mandiny tena ary manomboka hatramin'izao manaiky an'i Jesosy marina ve tsika? Fa ny olona manaiky an'i Jesosy marina ny olona tarihin'Andriamanitra eo naminy. Raha tsy nilaina Jesosy havako, raha tsy nilaina Jesosy tsy nisy ny hazo fijaliana, ary tsy ho niteny ilay Andriamanitra ny Baiboly ana hoe ty no zanako malarako zay sitrako, izy no heno hoe. Fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia izao: inona ny fivavahan-drazana narahana teto Madagasikara mifanaraka amin'ny tenin'i Jesosy ve ireny sa tsia? Fa raha tsy mifanaraka amin'ny tenin'i Jesosy ireny dia ho Saoly mpanenjika ny kristianina isika, ho fahavalon'i Jesosy isika. Saoly nahoana ianao ny manenjika? Zao ary ny fanontaniana ho antsika kristianina indrindraindrindra. Raha ny olona hafa moa no tsy mety miala ny fivavahana tolotry ny razany, anjarantsika ny manazava ny sainy rehefa avy eo. Fa isika zay efa miditra any am-piangonana, isika zay efa mandray kominio, efa mandray fanasan'ny tompo, nefa isika mbola minomino foana ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy ny tenin'ny Kristy, dia milaza amintsika fa tsy hisy fahazavana eo amin'ny fireneny raha tsy isika aloha no resy lahatra zany fahazavana zany. Manomboka hatramin'izao ary dia andiny tena isika kristianina, hatraiza no mahampivavaka kristianina. Manao ahoana ny fiainako miaraka amin'izany Jesosy zany? Manao ahoana ny firaisako amin'io Jesosy io? Manao ahoana ny fahamasinam-piainako amin'ny maha-kristianina ahy, amin'ny mahafanasiny tany ahy? Sao dia mbola afatotry ny fivavahan-drazana aho, ka tsy Jesosy irery intsony, fa mbola misy hery hafa indray itokiko. Raha mpiaro ny tediavina, Jehova ny mpiaro ahy, Jehova ny mpiandry ahy. Ny sasany mbola olombelona maty, tsy nitsangana tamin'ny maty no heveriny mpiaro azy. Ary izany ry havana dia fanoerana tsotra zao ny tenin'Andriamanitra. Angambe na ho laza hoe ka mpisorona be anie no miteneny zany, eny tompoko, mpisorona be anie nanome autorisation any Paoly hanenjika ny kristianina tany Damaskosy. Na iza na mpisorona be iza na mpisorona be iza, raha manome autorisation anao zao izy, autorisation araka
ny tenin'Andriamanitra ve zany sa autorisation araky ny fampianarana voatolotry ny razana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve ny autorisation azonao sa autorisation nampisorona be mpanohitra an' Jesosy mpanohitra ny tenin' Jesosy ny tsirairay avy no mandiny tenany amin'izany fa raha izaho sy ny ankonako Josoa hanompo an'i Jehovah izahay ny tenin' Jehovah ihany nanomboka hatreto Saoly iza moa ianao tompoko zaho ny Jesosy zay enjenao mitsangana dia nitsangana izy Saoly nitsangana tamin'ny tany nanaraka ny tenin' Jesosy izy manomboka hatramin'izao manomboka hatreto ry kristianina malala andeha anaraka ny tenin' Jesosy isika fa tsy ho voafitaky ny fampianarana voatolotry ny razana ny amin'ny fivavahana intsony ka mbola hitoky amin'ny sikidy sy ny fanandroana sy ny karazany indray mbola hiaina sanatria amin'ny fahavetavetana sy ny fijangajangana sy ny fahalovana fa izany ny mahaloa ny firenentsika tsy hahafahan'ilay Kristy mpanazava hanazava ny firenena manomboka amintsika kristianina ny fahazavana araka ny tenin' Jesosy hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao fahamarinana faharoa manana olom-boafidy hitondra ny anaran' Jesosy manana olom-boafidy hitondra ny anaran' Jesosy ny 5:12 raha nilaza Ananiasy hoe zany lehilahy zany aneka zao ny momba azy manana autorisation avy any ampisorona be izy amatra zay olona mitery mitory zany anaranao zany izao ny tenin' Jesosy taminy marina fa mpanenjika izy teo aloha saingy zao mandehany ianao ry Ananiasy fanaka voafidy izy mpanenjika tonga fanaka voafidy hoe aseho koa azy ho Jesosy ny abetsahany zay tsy maintsy areta no voninahitry ny anarako 5:12 fanaka voafidy hoe eto aho de te hitarika ny saintsika kristianina ny amin'ny hoe fifidianany Jesosy io satria izao manko ny teniny tsy ianareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo ny mpianatra ny lazany zany tsy Saoly ihany lazany zany fa ny mpianany izaho no nifidy anareo fifidianana hoe raha mba fantatsika manko ny asarbidiny zany teny zany hoe iza moa no ny teny zavatra anankiray mahalehibe ny zavatra tenenina manko ry havana dia ilay olona miteny samihafa ny fandraisanao ny teny raha olon-tsotra no miteny azy na manam-pahefana no miteny azy na ny président de la république no miteny azy samihafa aminao ny havesatra ireo teny ireo satria miankina amin'ilay ny teny ny havesatra ny teny ka eto sika dia Jesosy no ny teny amin'ny Saoly hoe fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako raha tany ampianarana zay ry havana dia tena nanaitray ny tenin'ity professeur de dogmatique mpampianatra fotom-pampianarana amin'ny teolojia zao ozy nambarako aminareo ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ozy de misy afisy anankiroa ny afisy anankiray ozy de ety ivelany fanjakan'Andriamanitra ary zao ny antsoantso ianareo rehetra zay mangetaheta mankanesa amin'ny rano mivoantsika rehetra ny fanjakan'ny lanitra ary marina tokoa zany satria Jesosy nilaza hoe mankanesa ty amika anareo rehetra zay miasa fatra sy mavesatra entana izaho no anome anareo fitsarana any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zay ho izy ao ivelan'ny vavahady ho izy kanefa amin'ny vavahady io tokana ihany vavahady io Jesosy io vavahady io raha te hiditra atao fanjakan'Andriamanitra ianao minoan Jesosy midira eo amin'ny Jesosy fa izy ny varavarana izy ny vavahady idiran'ny olona be debe ozy ny olona mamaky izany filazana lehibe ivelan'ny vavahady zany betsaka ny olona mamaky zany izy nefa ny maro izy mandalo fotsiny tsy te hiditra ao izy mandalo fotsiny fa tsy te hiditra ao izy marina tokoa zany ry havana movety antsoantso ny tompo
ary zao tenin'andriamanitra tonga ny mitokantrano tsiray avy zao anie ka antson'andriamanitra hidiran'ny olona ao amin'ny fanjakan'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Dia misy ozy ny olona miditra, misy ny olona tsy miditra, misy ny olona miditra, misy ny olona tsy miditra. Ka izao ozy ny zavatra mahafaly. Rehefa tena miditra ianao ozy, faly ianao dia niditra anakao ianao. Rehefa tafiditra ao ianao ozy dia mahita afisy ngeza be anankiray. Zao ozy no fiseho hoe voafidiko ianao matotonga eto, voafidiko ianao matotonga eto. Ary manaitra ny fonao zany izy, manaitra ny fonao hoe za ve dia mba nifidinao Jesosy, za iza moty za ty mba nifidinao, za zay mpanompo sampy, za zay mpijangajanga, za zay mpangalatra, za zay olon-dratsy, za mpamono olona, za ty ve dia mba nifidinao. Dia zao izy mipetaka ao mihitsy io soratra io, ry havana. Dia inona ny mahatonga anao tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Mba hamaky zany teny zany hoe olom-boafidiko ianao. Ary iza moa io nifidy anao io? Io nifidy anao io any lay manana ny mandrakizay eo anoloany. Io nifidy anao io anie lay manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Rehefa mitsangana ny gouvernement, maro be ireo olona hoe nanao an'izao, nanampy nanao an'izao mba hahatonga an'izao so. Nonan'izay tsy voafidy ho lasa ministra izy dia nanjary kivo ny tahaka an'izao ona. Gouvernement an-tany anie zany havako, mbola eto an-tany anie zany. Fa mba fantatrao moa lay Jesosy izay miantso anao ito amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ilaza aminao hoe nofidiko ianao. Fantatrao moa izy mandehana i Jesosy tamin'ny Ananiasy. Fa i Saoly na dia mpanenjika azy izy teo aloha, efa niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy zao, fa nakavoafidy izy fitondrana ny anarako. Marina fa maro ny zavatra tsy maintsy iaretany, maro zany nefa ho voninahitry ny anarako ary tsy mahagaga. Raha taty aoriana Saoly, rehefa tonga Paoly izy dia nilaza hoe vonina tokoa aho, tsy ny ahafatotra ihany fa na dia ho faty any Jerosalema aza ho voninahitry ny anaran'i Kristy Jesosy. Ianao koa ni, ianao rehefa tena nandray an'i Jesosy ianao, tafiditra marina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao, nomena tomboka sy ny fanahy masina ianao, dia tsarovy fa olom-boafidy ianao. Novidiny Jesosy tamin'ny rano ianao, nofidiny andova fiainana mandrakizay ianao. Ary satria voafidiny ianao, inona anao ndraikitrao rehefa voafidy ianao? Raha voafidy ho directeur ianao, raha voafidy ho chef de service ianao, raha nofidiny directeur ianao na nofidiny ministre ianao, ho zao no zao, inona anao ndraikitrao? Hanome voninahitra lay nifidy ianao. Ary raha manam-pahefana ny fidiny Jesosy ianao hitondra fanjakana, hanome voninahitra ny anaran'i Jesosy no antony. Aza hitsakitsahana izany voninahitra nomeny Jesosy ianao zany. Mahamenatra ry havana, mahamenatra indraindray mandre hoe zaosy zao ny toetrandry manam-pahefany ry, zaosy zao ny toetrandry olona ambony ry, zaosy zao ny toetrany. Ry havana, mba tsy ho sanatry izany laza ratsy anie no lazanao raha mpitondra fanjakana ianao, ka sanatry n'izany ho reniny olona hoe mpijangajangana, mpamono olona na mpangalatra, mpanodikodina volam-panjakana etsetraetsetra. Mba tsy ho izany anie no lazanao raha nifidin'ny tompo koa ianao mpitondra fanjakana, fa ho laza tsara manome voninahitra ny anaran'i Jesosy anie, mba tsy hanenenanao zany rehefa esoriny aminao ny fitondrana ndray andro any. I Saoly zao ny teniny tany am-piafaran'ny fiainany, nahatanteraka ny fihazakazahako, mba tsy homenatra ny ianao. Ho lay mpanompon'Andriamanitra irairana mangy manam-pahefana izy, ny vavaka ataoko eo anatrehan'i Jesosy tompoko izy dia zao, mba tsy homenatra ny ianao ndray andro any. Raha nytany ianao Jesosy ka ataony hoe inona ny nampiasanao, ny fahefana ny meko anao zay ny fidianako anao. Ry havana, fa ny fahamarinana farany dia zao, vao mainka nahery Saoly nandresy lahatra ny jiosy noho ny tany Damaskosy ka nanambarany Jesosy. Lay Jesosy zay nitsiratsirainy, lay Jesosy zay nenjeny, lay Jesosy tsy nirara iny. Rehefa niona tamin'i Jesosy izy, niova tanteraka ny toe-tsainy,
ka tsy nanana na inona tsony tao anatiny izy afa-tsy zao hitory an' jesosy voaompo tamin'ny azo fijaliana lay Kristy izy no mpamonjy. Mba ho toy izany avokoa ny kristianina rehetra satria tsy misy famonjena mihafa afa-tsy eo am' Jesosy rery ihany. Ivavaka sika. Misaotranao zay ray eo noho ny famondramponao nampahafantaranao anay fa mety mamitaka anay ny fivavahan'ny razanay raha tsy mino an' Jesosy izahay. Misaotranao koa raha mba ny fiby anay ianao mpanomponao Jesosy. Mpiara-miasa aminao tompo ny malagasy maro zay fananaky anao anie dia hiresaka ny mombanao amin'ny mpiarabelona aminy mba ho anao Madagasikara. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.